Aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy tompontsika. Amen. Sokafy eo alohantsika ry ny filazantsara araka ny Matio. Filazantsara araka Matio toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Matio toko faharoa voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo mitandrindra ny amin'ny nahaterahan'ny Mpamonjy zany ny namangian'ny maky sasany hoe ireo olon-kendry avy lavitra avy any Babilôna rehefa nahita famantarana fa misy mpanjaka ho teraka dia niainga izy ireo tany amin'ny toerana lavitra na lehan'ny tany mba hitady zany mpanjaka zany. Ary rehefa teraka Jesoa tao Betlehema any Jodia tamin'ny andron'ny Herodam-panjaka, indreo nisy maky avy any Atsinanana tonga tany Jerosalema ka nanao hoe aiza ilay ho teraka ny Mpanjakan'ny Jiosy, fa nahita ny kitana teny Atsinanana zay ka tonga mba hiankohaka eo anatrehany. Betlehema no tanàna kely zay no fidin'Andriamanitra mba hahaterahan'i Jesoa. Zanatany Romanina moa ny Jiosy avy namalala ny andrandra fatratra ny fahatongavany Mesia izy mba hanafaka azy, fa na dia ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna aza nefa rehefa nandreza ny fahaterahan'ny Mpamonjy zany do tsy taitra tsy rototra akory rehefa nanontaniany mpanjaka Herôda. Tsara mariana eto nefa rehefa milala fa ity fahaterahany ity dia tena fahaterahana miavaka tokoa, fahaterahana miavaka satria fahaterahana manaitra izao tontolo izao mihitsy. Nila toerana misy an'ireto magy reto ry havana sy ny tanàna ny Betlehema zany dia lavitra zany nefa hatrany dia nanaitra reto magy reto ny fahaterahan'ity Mpamonjy ity. Raha misy olona malaza anankiray eran-tany ohatra mitoejaza fotsiny hoe bevoka ho ny ranony mandeha amin'ny télé sy ny gazety rehetra ny akabeazany vaovao dia hoe milaza azy koa hoe teradao ny olona tahaka izao. Tsy ambaka an'izany ty vaovao mahafaly ity, nanaitra ny magy avy any Atsinanana ireo olon-kendry olo-mahay avy any Babilôna zay ambara fa mpandinika ny kitana izy ireo. Ny zava-misy dia zao hoe to tsy nahalala, to tsy rototra amin'ny zava-misy marina tao amin'ny tanànany ny Jiosy, fa ny magy hafa firenena indray reo jentilisa nametraka fanontaniana ka nanaitra misy kajin'olona maro teo amin'ny fiarahamonina. Rehefa tonga tany amin'ny Herôda izy, aiza ilay teraka ho mpanjakan'ny Jiosy, zay vao taitra ny olona rehetra. Fahaterahana miavaka, fahaterahana manaitra izao tontolo izao. Jesoa Kristy Mpamonjy, Jesoa Kristy ilay Mesia ny tao aminy to tsy taitra, fa ny hafa no indro ny azakazaka amonjy azy. Ny fahaterahan'ny Mpamonjy avana malala manaitra ny olona ao amin'ny torimasom-panahiny amatatra ny tena marina. Zany ny fahaterahan'i Jesoa Kristy, manaitra ny olona zany. Raha misy mpanjaka teraka tahaka an'i Jesoa Kristy taitra zao tontolo zao dia mipetraka ny fanontaniana hoe tena mba taitra ny torimasom-panahiny tokoa ve ny kristianina maro hoe teraka ny Mpamonjy hoe krismasy ny andro hoe andeha hitady an'i Jesoa Kristy.
fahatairana fotsiny ihany ve zany hoe andeha ny olona dia mandeha sa tena fitadiavana marina tokoa an'i Jesoa Kristy tena ndray azy ho tompo sy mpamonjy zareo tsara fa ny jiosy any hoe varim-bariny lavitra ao aminy ny mpamonjy ny teraka ny olo-kafa indray no mahita an'izany sola isika kristianina indray tsy mahatsapy zany fa tonga ho antsika teraka ao amintsika ny mpamonjy kely dia nalaza zany Jesosy zany nanana maha izy azy zany zany ny Jesosy zay arahanao zany io Kristy dia isaloranao io maha-kristianina anao rehefa krismasy tahaka zao ry havana dia feno hipoka ny fiangonan'Andriamanitra isika zao hatrany atokotany lavitra any betsaka ny tsy nahazo toerana satria mahatsapa hoe tonga ny mpamonjy tsy hoe mandeha ny olona dia mandeha hivavaka fa ny fahatsapana fa manaitra anao ao anatin'ny toromasonao ao anatin'ny tsy fahalalanao ao anatin'ny fahavariananao zany hoe teraka ny mpamonjy zany fahaterahana manaitra izao tontolo zao andeha tsy ho varim-barinsika teraka ny mpamonjy anao manana ny lazany sy ny heriny na dia mbola zazaza fankehitriny kosa mbola mitoetra mandrakariva zany lazany Kristy zany maneran-tany ankala zao izy ome voninahitra izy fa mendrika azy zany fa ny faharoa ry havana ty fahaterahana miavaka ty dia fahaterahana mampiorooro ny ratsy mampiorooro ny ratsy Herôda moa ny resahana eto izay solotenan'ilay ratsy mody ty an Jesosy kanefa dia be tsara velatsy olon-doza be ny tantara dia mampafantatra antsika fa novonony avokoa ny zaza latsaky ny 4 taona moa izy iny latsaky ny 2 taona dia ndikany dia hoe ho faty eo Jesosy satria vohozongozona ny sezany mihozongozona ny sezany laozy izy ny ozy lay teny malaza mihozongozona ny orooro izy fa voazaza kely fotsiny teraka zaza latsaky ny 2 taona miorooro satria iongana eo amin'ny sezany izy nampivaraotsana ny jiosy ny fanontanian'ny magy aiza le teraka ho mpanjakan'ny jiosy satria feno toe-panahy manana te-panahy feno any Herôda tsy mahagaga raha nangorooro izy ny orooro izy no ny fahatongavany magy sy ny atondiany Herôda dia nahalala ihany fa ny andro mafia ny fiaviany Mesia ny jiosy everiny Herôda fa mpanjaka hanongana ny fitondrany zany loza manantanina ho an'ny fanjakany zany ka nitady ny fomba rehetra izy amongorana zay rehetra mety everiny fahavalo izy dia mihevitra fa tsy misy mpanjaka akoatrany na ny jiosy zay moa dia nilaza hoe tsy manana afa-tsy kaisary zahay ka ny orooro izy miariary avana malala amin'izao ten'Andriamanitra zao fa miozongozona ny fahefan'ilay ratsy mivaraontsana rehefa teraka Jesoa Kristy rehefa teraka ny tompo raiky tahotra Jerosalema rehetra zay moa voalaza eto andininy 7 nangorooro izy mba amin'ny Jerosalema rehetra zao ny tsarovy rehefa mitarika anao ny miorooro dia miorooro avokoa ny vahoaka ny olona entina rehetra lozika zany rehefa ny kapiteny mpitaritra afaka ny tsivy ina zava-misy tsivy avokoa zany mahatonga antsika mpitarika tsy mahazo kivo zany dia tsara rehefa manao baolina rehefa ny kapiteny ny vody efa tonga dia efa reraka ny rehefa ny mpanjaka ny miorooro avokoa ny fanjakana rehetra mivaraontsana raiky tahotra azo ny atsaina ny zavatra hiatra aminy ny otakotaka ny vahoaka manontolo haina dia milaza azo mahery sy matanjaka azy Herôda mpanjaka
dia malemy izy manoloana ny Jesoa Kristy mbola zaza. Io fahaterahana miavaka io ry havana, fahaterahana miampy ry orony ratsy, tsy say fanatrika amin'ny Jesoa Kristy. Ary zany angeny mahatonga antsika androka n'ilay ratsy amin'ny aran'i Jesoa Kristy avy any Nazareta, satria manana ny heriny, manana ny fahefany zany Jesoa Kristy arahanao zany. Mioroorony ratsy, tsisy ajanona, tsy nisy devoly tafajanona teo anoloan'i Jesosy zany, na nilaza aso mahery toy iny azy. Diro tsara fa ninona fomba nataony Herôda, ndana makany dia mba ilazao ary efa hitanareo mba zako mba hiakohaka eo. Zany niteti-dratsy, tahotra ihany zany hoe mba ahatonga azy afaka hamono tsara ny Jesoa Kristy dia hoe atoro ihany misy azy. Tsy voasaka nizaniza ny famonjen'Andriamanitra, na mampiororonao azy Satana zay reo tsara natoron'Andriamanitra lalana, ny mahaky azy miverina antsony. Tsy voasaka nizaniza ny famonjenanao, na anao ny heriny tohininy aza Satana, ny famonjenanao efa voalahatr'Andriamanitra zany. Hitondra fiadanana ho anao ny atondriany, hitondra fifaliana ho anao. Ny ratsy ny miorooro, ary ataon'Andriamanitra zay fomba rehetra amonjenanao tahaka ny namonjenan'i Jesoa Kristy, tsy ho fatin'ny Herôda. Raha nahitra amin'ny tompo ny andro krismasy tahaka izao dia atsirovatsika ny fahefany Kristy mampiorooro ny ratsy, kanefa kosa manome fiadanana, manome fifaliana ho an'ny mino rehetra zany. Ry tsara nge volazan'i Isaia teo hoe fiadanana, ny biby zay fahavalo miara-monina, tsisy tahaka zany. Teraka ny mpamonjy, ny ratsy miorooro fa ny olona tsara kosa dia manam-pifaliana eo anatin'Andriamanitra. Ary farany ry havana, ny fahaterahana miavaka eto dia fahaterahana mitondra fifaliana, fahaterahana mitondra fifaliana. Nahoana ho isika? Satria hony andinin'ny 10, ary nono nahita ny kitana izy dia nifaly indrindra. Ny mahaky io a. Ary rehefa tafiditra 12, ary rehefa tafiditra teo an-trano izy dia nahita ny zazakely sy Maria reniny niankohoka teo anatrehany, ary rehefa nisokafa ny fitehirizan-drakiny nanolotra zavatra ho azy izy. Inona moa le zavatra natolotra maky? Volamena, zava-manitra ary miora. Nahafaly ny maky ry havana, nitady izy dia nahita, nikitana nitaritsy azy, satria mpandinika ny kitana izy, nampaisan'Andriamanitra ny kitana mba hitondra azy ho any amin'i Jesoa Kristy. Nahafaly ny maky ny fahitany an'ity mpanjaka tao an-tranon'omby, ka noho ny fifaliany dia nanome voninahitra azy izy, dia nanolotra fanomezana ho azy. Nandeha lavitra mitondra fanomezana ho an'i Jesoa Kristy. Ny fanomezana zay nataony reto magy reto ry havana dia manambara sahady fa izao tontolo izao mihitsy hatramin'ny jentilisa aza dia nikohaka eo anoloan'ny hery sy ny fahefan'i Jesosy, fa izy no andolehany lohalika rehetra. Izay rehetra miaona amin'i Jesosy ry havana, izay rehetra miaona amin'i Jesosy dia manana fifaliana hatrany. Tsy tokony izy kristianina miaona amin'i Jesoa Kristy nanolo tena ho azy kanefa dia tsy manam-pifaliana, fa mitanondrika lava amin'ny fiainana. Ny olona miaona amin'i Jesoa Kristy, tafahoana amin'i Kristy, resy lahatra ny famonjeny, dia mahafoy ho an'i Jesoa Kristy, mahafoy zay ireo tsara zava-tsarobidy indrindra zay fanatitra ho an'ny mpanjaka fa izany no nomena an'i Jesoa Kristy. Volamena,
zava-manitra miora, didika azo manitra moa ny zava-manitra na miora. Fanomezana sarobidy ho an'i Jesosy zany. Ny andro krismasy ry havana dia atsiarovanao fa ianao tsy hivavaka fotsiny ny antom-pisinao, tsy ny angataka fotsiny, fa amin'ny andro noely tahaka izao dia mahatsiarovany hoe zava-dehibe ny nataon'ny tompo tampotra, andeha mba hifaly hanolotra ho azy. Ny olona faly no afaka manolotra, ny olona faly no afaka manolotra, fa ny olona tsy faly manolotra dia manolotra pahatezerana sady maneso. Ny olona faly dia mahafoy ny sokafanozy izy ny fitehirizan-drakiny. Zava-tsarobidy zany, mahafoy ho an'i Jesosy Kristy. Andeha ry havana ity krismasy ity mba hanao ezaka sika ny hoe isan'andro sika mba mangataka amin'ny tompo, mitalao amin'ny tompo. Andeha ny andro androany mba atsirivantsika hoe andeha hisaotra ny tompo aho, andeha hanao fanaty tsy maky aho. Tsy milaza akory hoe endao le kolie volamenany aminao any dia andoa le fatety fa andeha sika hanokatra ny fitehirizan-drakitra, ny zava-tsarobidy izay fotsika ho an'ny tompo. Endritry ny fanoavantsika azy zany, endritry ny famiatrantsika azy ho mpanjaka zany. Ny mpanjaka ry havana dia omena zava-tsoa. Ozy izy ny boky malaky izay hoe manolorany ondro jamba amin'ny gouvernory, tovy jambany hita sitraka amin'izany va ianao ozy izy. Ny mpanjaka dia mendrika omena zavatra tsara. Krismasy ny andro, fotoana ny fanomezana zany. Andeha isika androany hanao zava-dehibe zany hoe hisaotra amin'ny voninahitra ny tompo zany, ka hanolotra ka mba hiavaka tsy tahaka ny mahazatra ny fanatitra androany ohatra. Na dia tsy niomana an'izany raha misy ngezangezany dia mba ajan'olo le kelikely aloha zay mifanatitra magy, na tsy zany aloha. Tsy niteny zany mihitsy. Miezaka sika, zany ny fanatitra magy, zany ny olona faly manolotra ho an'ny tompo. Ny zava-tsarobidy ny vokatry ny fo, fa mitondra fifaliany ty fahaterahan'i Jesosy ty. Engany ry havana amin'ny vanim-potoana sarotra tahaka izao, amin'ny vanim-potoana manahirana tahaka izao, mahatonga ny maro ho kahihatra amin'ny endriny-drehetra. Tsy voalohany trosa, tsy voalohany hofatrano, ny adidy tsy vita, fa aniotsika. Aoka hifaly satria tonga ny mpamonjy. Inona no mba hiavahantsika amin'izao tontolo izao ry havana malala? Raha izao tontolo izao indray no mifaly fa isika kristiana ilay tompony zany fety zany, tsy ahita fifaliana. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ny tompo ane ombanao, ampahery anao, teraka ho anao mpamonjy, manahitra ny toromasom-panahinao, ahatakatra fa izao tontolo izao mihitsy efa mahalala fa misy mpamonjy teraka. Miorooro ny ratsy rehefa teraka ny mpamonjy, ary zany koa roay amin'ny aran'i Jesosy Kristy ny faratsiana rehetra, fahotana rehetra, fa afaka izany. Ary mitondra famonjena, fifaliana ho anao ny fahaterahan'ny mpamonjy, koa mifaly ry havana malala. Ho azy ny voninahitra ho aminao ny fiadanany. Amen.